Anisan'ny faritra andalovan'renirano lehibe indrindra eto Madagasikara toa ny Kopa, Betsiboka, Kamoro ary Mahajamba ny faritra Betsiboka sy Boeny. Isan-taona amin'ny fotoana fahavaratra, indrindra eo anelanelan'ny volana Desambra sy ny volana Mars, dia miakatra avo dia avo ireo renirano ireo, ka mazana miteraka tondra-drano na ranobe amin'ireo tanàna rehetra lalovany. Anisan'izany ny distrika Maevatanana, Ambatoboeny, Marovoay ary Mahajanga voalohany sy faharoa. Betsaka tokoa ny ainanafohy, ny olona maratra, ny traboina, rava sy potika ny fananana ka manampitrotraka ny fahasahiranana sy ny fahantranom-ponina. Mba ahafahana mampihana mety ho fiantraikan'ny loza eo amin'ny fiainam-ponina andavanandro dia efa misy ireo filazana loza izay miainga avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro na Direction Générale de la Météorologie ary tonga ao amin'ny Bureau National misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindon-doza na BNGRC. Ity farany avy eo no miandraikitra ny fampitana filazana loza any amin'ireo manam-pahefana eny anivon'ny faritra, ny distrika, ny commune, ny fokontany ary hatrany amin'ny vahoaka. Manoloana izany zava-misy mikasika ny tandindon-doza amin'ny ainimponina sy ny fananan'izany dia nametraka fiaraha-miasa ny Bureau National misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindon-doza BNGRC, ny foibe famantarana toetry ny andro DGM ary ny mpiara-miombon'antoka ao amin'ny tetika samiaro, Humanité et Inclusion sy Care International. Fiaraha-miasa izay mifototra amin'ny fananganana toeram-pandrefesana ahavon'ny rano any amin'ny faritra Betsiboka. Mandray ny antotam-baovao ireo toeram-pandrefesana ireo ary mandalina izany mba ahafahana mametraka paikady ho fiomanana mialoha manoloana ny tondra-drano ka ahafahan'ny mponina miomana mialoha mba tsy ho tapohin'ny loza. Taorian'ireo fanadihadiana ara-teknika maro izay natao dia voafaritra fa toerana telo no ametrahany ireo fitaovam-pandrefesana. Any amin'ny fokontany Nantafy eo amoron'ny Kopa, ao amin'ny commune ambanivohitra Maevatanana faharoa. Any amin'ny fokontany Ambodiroka eo akaikin'ny tetezana Betsiboka, mbola ao anatin'ny commune ambanivohitra Maevatanana faharoa ihany. Ary any amin'ny fokontany Andavadrere eo akaikin'ny tetezana Kamoro, ao anatin'ny commune ambanivohitra Ambondromamy. Nanomana fitaovana rehetra sy miandraikitra ny toeram-pandrefesana ny BNGRC, ny vondrona HICR kosa no nisahana ny fametrahana sy fiarovana ny toeram-pandrefesana izay novatsian'ny vondrona Europeanina vola, ary ny DGM no niantoka ny fampandehanana ny toeram-pandrefesana. Ny fitaovam-pandrefesana iray dia ahitana fandrefesana rotsakorany iray sy fandrefesana ahavon'ny renirano iray. Toy izao no fiasan'ny fitaovam-pandrefesana ireo. Ny fandrefesana ny ahavon'ny renirano mandeha ho azy na station hydrologique automatique kosa dia mandrefy ny ahavon'ny renirano anaty fotoana voafetra sy voafaritra, ohatra isaky ny 2 minitra, isaky ny 10 minitra ary isaky ny 30 minitra. Mandefa ny refy ny ahavon'ny renirano avy hatrany any Meteo sy ny BNGRC, mitahiry ny refy ny ahavon'ny renirano voangony. Ankoatra ireo fitaovam-pandrefesana mandeha ho azy na automatique ireo, dia eo koa ireo fitaovam-pandrefesana tsy maintsy ilana olona voahofana manokana. Ny fitaovam-pandrefesana rotsakorana na bac pluviométrique napetraka eny amin'ny sekoly ary tsy lavitra ilay automatique, ny tsatoka mandrefy rano na échelle limnimétrique izay napetraka andrefy ny ahavon'ny renirano. Raisin'ireo olona voahofana manokana na observateur ireo ilay refin'ny rotsakorana sy ny ahavon'ny rano ao anaty fotoana voafetra sy voafaritra ka ataony ao anaty carnet d'observation ary ampitainy any amin'ny foibe famantarana toetry ny andro any Antananarivo. Misy ny fetra izay napetraka na seuil de déclenchement d'alerte mba ahafahana mamaritra fa mety ahina ny fiakaran-drano na tsy. Marina fa mandritra na aorian'ny fitaom-pahavaratra vao tena afaka miara-mamaritra ireo fetra ireo ny tompony andraikitra. Anjaran'ny foibe famantarana toetry ny andro ny mandrafitra sy mizara vaovao mikasika ny ahavon'ny rano sy ireo faritra mety ho tondraky ny rano na bulletin d'annonce de crue any amin'ny BNGRC. Ary ity farany no mampandre ny manam-pahefana rehetra sy ny komity rehetra ary ny mponina amin'ireo faritra, distrika, commune, fokontany tandindon-doza mba hialan'ny mponina amin'ny toerana iva mialoha ny hahatongavan-dranobe ary hiakaran'izy ireo any amin'ny toerana azo antoka sy voatokana
évacuation préventive raha sanatrika tratra ny fetra amin'izao asa fanatsarana sy fomba fanairana mialoha mahakasika ny tondra-drano izao dia heverina fa ho voasoroka mialoha ny mety ho aina fohy ny mety ho fisian'ny traboina sy maratra ny fitaovana sy fananana simba eo amin'ny mponina rehetra izay mety ho tadindondoza mba alavitra rezo fametrahana fitaovam-pandrefesana rotsakorana sy ahavon-drano izao dia manana andraikitra ny rehetra ny mpitondra dia miantoka fampandehanana ny fitaovam-pandrefesana sy ny fanaraha-maso akaiky ny fivoaran'ny fiakarana na fidinan-drano ny mponina kosa dia anaraka na hiento tsy tapaka ny hafatra sy ny fampitandremana ka anaraka tsara ireo toromarika sy lamina apetraky ny mpitondra na consigne et organisation